Onolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana bolana dia misy an'ity rinirao an'ity atatsimy ny lakan-dranon'ny Mozambika izay anamora kokoa ny fiforonana oram-baratra eto amintsika. Arak'izany dia mbola hitoetrany aloha ny oram-pahavaratra ato anatin'ny 3 na 4 andro ho avy saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy aloha ato anatin'ny 2 andro manaraka fa amin'ny alarobia ho avy izao kosa no tombanana isy fidina misongadina amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara mety tafidina hatramin'ny 520 degré mihitsy aza izay maripana ambony indrindra izay. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny Antsipriany dia isy sanorana tandrifindraona ny vao maraina be aty amin'ny faty Betsiboka, Boeny, torak'izay ihany koa motsiraka ny faty Sofia ary any amin'ny manodidina ny Besalampy. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibantoerana kokoa ingabe masoandro na izany naty izany aza mety ololovan-drahona ihany ny vao maraina ho an'ny afovoantany mihitatra hatrany avatovavy fitovinany ary atsimatsinanana. Raha ny tolakandro indray dia tombanana ho maina amin'ny ankapobeny ny any amin'ny tendrony avaratra mihitatra taty amin'ny faty Sava, Nalanjorofo, Atsinanana, torak'izay ihany koa ny motsiraka ny faty Melaka sy Menabe. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafiotra indraindray. Raha ny vinan'ny maripana dia mananika hatrany amin'ny 430 na 530 degré maripana ambony indrindra any Beroro, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faty Sofia. Eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Motsiraka Atsinanana mety ananika hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinantoetry ny andro ny talata kosa indray dia tombanana mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'ny tendrony avaratra mihazo amin'ny faty Sava, Nalanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety hisy ihany ny ejika isina orana tandrifindrahoana indraindray ny any amin'ny motsiraka ny faty Melaka sy Menabe. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Tsara foana ny manamarika fa mety alohavana na arahana tafiotra izay orana izay ny varatra sy ny avandra ihany koa dia mety hisy eo amin'ny faritra avo indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 330 na 430 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny nosy, torak'izay ihany koa ny any Betsiboka, Sofia ary Diana 420 na 420 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Motsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 330 degré eo foana ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinantoetry ny andro ny alarobia ary izay dia saika azo oram-baratra avokoa aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Na izany naty izany aza dia tombanana hitsitokotoko ihany izay arotsakorana izay amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 430 degré zao maripana ambony indrindra any amin'ny faty Melaka. Isy fidina misongadina kosa ny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy mety tafidina hatramin'ny 520 degré aza zany any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ho an'ny afovoantany kosa eo amin'ny 420 ka hatramin'ny 720 degré. Motsiraka Atsinanana moa dia eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 330 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinantoetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Milo matotoka.